Aska ny fitaterana nabakabaka indray kosa atsaraina araka izay tratra ny sehatry ny fitaterana nabakabaka eto Madagasikara indrindra ho andrareo avy ao anivon'ny ADEMA misy indray mantsy ny toerana manokana izay antsoina hoe VIP natokana ho an'ireo olo-manan-kaja irisany niatrika ny fijerena izany ifotony moa ny ministra ny fitaterana sy ny toetrandro. Anisany nitarika ny délégation ny parlementaire ny faritra Androy Anosy ary Antsimandrefa ny tenanay ary misy député anakenina zay ny tonga tany izay niatrika ilay cérémonie goavana amin'ny atao hoe kotso tonga saina ao anatin'ny districtny Amboasary izay misy 1 commune. Ny zavatra hita maso dia eo amin'ny 320 izy ireo no tonga tao amin'ny kiandra filalaovam-baolina ao Amboasary ny asabotsy maraina teo ary misy ny délégation maromaro zay nitariny premier ministre le bon gouvernement tany antoerana koa ny ministre ny communication zay tompo tanàna sy ny ministre ny fonction publique maharanty zany de anisan'ny aradinanay tany. Ny zavatra azo ambarany dia nisy tokoa izy ary tsy hoe amboamboarina fa de tena hoe malaso ireo olo ireo ary ahitana olo efa amin'ny 70 taona ny farany ambony de misy koa ny amin'ny 10 taona farany ambany ary ny fampiresaka taminay ny zavatra nolazainy izy ireo dia hoe inona no fitopiovelomanay aoriny zao ka anapetraky ny tamin'ny fitondram-panjakana izany hetahetan'izy ireo izany ary na nibasin'izy ireo de nomena any fitondram-panjakana ary tany ny commande amboniny gendarmerie tany ihany koa teo ihany koa ny commandation zay ny faratany Tuleara ary le capitaine Faneva izay angnanana sy nahitana am'izao zavatra misy zao hoy izy ireo de tokony hisy zany fotodrafitrasa maharitra na atawa mba hampisy ny fiveloman'izy ireo aoriany zao zavatra nisy zao dia ny zavatra nomeny fitondram-panjakana moa zany tam'izao dina izao de ny semence na ny masomboly na zanaty zany anefa tsy hoe tsy misy tomika fa de mbola manaitra ny tompony andraikitra tsirairay ny tenanay fa lambola faritra Androy ihany koa de mbola misy tsy fandripahalemana anisan'ny resainy lehibe ny faritra Androy izy io tamin'ny fandraisam-pitenenana tamin'ny asabotsy litra teo iny izay zany ny zavatra nisy tany